Ny sosialim-bahoaka kosa indray mahatsapa ny fanitran'ny malagasy ny groupe star sy ny consulat de Monaco ka nizara pototsy an'ireo olona sahirana ara-pivelomana. Anisan'ny nahazo izany ny fokontany Imerina Voany ao anatin'ny commune Talatamaty. Nizara bodofotsy ho an'ireo ankizy madinika ao amin'ny fokontany Imerina Voany maraina io ny groupe star sy ny masovon'ny Monaco eto amintsika. Mitondra fanazavana ny solitenan'ny consulat de Monaco. Safidy zay fokontany tena sahirana dia miara-miasa amin'ny mairie-ana Antananarivo ihany koa zahay dia manome lisitra anay mba ahafahan'izy ireo manome lisitra Antananarivo dia zahay no misafidy hoe ity ny fokontany dia hanomezana. Marihana fa ireo fokontany rehetra dia efa natao hatramin'izay dia misy 9 saingy tsisy miverina izy ireo. Fa miova fokontany zahay isataona miara-miambinafo aminay amin'ity ny orinasa groupe star. Mahatsapa ny fasahirana ny mponina eny amin'ny commune ambanivohitra ny groupe star sy ny consulat de Monaco ka mitsinjo indrindra ireo ankizy madinika amin'izao vanim-potoanan'ny ririnina izao. Ny orinasa star sy ity masovovahiny ity rahateo moa toy ny fanaony dia tsy mitsahatra manohana ny hetsika fampandrosoana eto Madagasikara ka isataona dia manao izao hetsika izao izy ireo eny anivon'ny commune sy ny fokontany. Fokontany folo no nosafidina ny zarana bodofotsy miisa 10 ka anisan'ny nahazo izany ireo ankizy sahirana ara-pivelomana eny Imerina Voany commune Talatamaty. Dia voaratrona fonzany ny fisary Imerina Voany eto Talatamaty zava-dehibe zazanatany. Nakasitraka izao fanomezana izao tao amin'ny bureau-ny fokontany Imerina Voany ny ben'ny tanàna Radorazafy Datsimba sy ny filohan'ny filakevitra municipal Jacqueline Delmotte.